fitadiavanandrolonle fiarakodia tsy matahodalana no namaika andreto solombavambaoka ireto misy olana tsy voavahany ao anatin'ilay firenena tsy misy nieritseritra atsika menakavy tsy fantatra hoe ina le tomobila omena ny vola efa laina nefa somary misimisy ka tokony hazava eo amin'ny fidirany député zao hoe ina le tomobila omena ohatra hoe tsy misy volonté commune tsy misy finiavana iraisana mihitsy zany hoe andao tsika mba hiezakana tsara zava niteraka resabe ary nanaitra ny mpanaraka ny raharaham-pirenena maro ny fangatahana izay nataon'ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao ho an'izay tsy nahara-baovao dia raikitra ny ady hevitra tamin'ny fangatahana fiara tsy mataho-dalana na ihany koa 4x4 izay nataon'ireo solombavambahoaka mba entina hitetezana an'ireo komina ahafahana miaino ny etaetam-bahoaka sy mamantatra ny marary ny vahoaka malagasy rehetra. Efa tany amin'ny fahavalon'ny volana oktobra 2024 lasa teo ny solombavambahoaka ny Kalamavony i Pety Rakotoniaina no nanolotra fanazavana tamin'ireo mpanao gazety manoloana n'ity resaka fiara tsy mataho-dalana ity. Araka ny nambarany dia tena ilain'ny solombavambahoaka izany fiara tsy mataho-dalana izany ahafahana mivezivezy ary eo ihany koa ny aratsy ny lalana izay efa tsy vaovao amintsika intsony manerana n'ity nosy Madagasikara ity. Nilaza ihany koa ny solombavambahoaka Pety Rakotoniaina fa efa nanesorana betsabetsaka mihitsy ny ampahany tamin'ny karaman'ireo solombavambahoaka ireo mba hividianana an'izany fiara izany. Ka eo indrindra no miteraka ny olana satria tsy fantatra hoe inona ilay fiara omenan'izy ireo, tsy fantatra ihany koa hoe avy aiza ilay fiara. Ary teo no nitakian'ny fanazavana tamin'ny fisokafan'ny fivoriana ra-potoana nataon'ireo solombavambahoaka voalohany. Zany zavatra izany tsy inona dia mitovy amin'ny hoe ireo solombavambahoaka ihany no hifidy an'ireo fiara tsy mataho-dalana ireo, ka raha toa ka ny solombavambahoaka ihany no miala vola amin'izany dia tokony omena safidy malalaka tsara na hividy na tsy hoy Pety Rakotoniaina. Androany aloha tsy fantatro ny tomobila hoe ina ny tomobila hoazonay ka io tokoa aloha zany misy resaka be dia be tokoa amin'ny député hoe ny tomobila mbola tsy azonay, ny vola efa laina, tsy fantatra hoe ina le tomobila omena, tomobila manao akory, ny vola efa laina nefa somary misimisy ka vatromby agnaty ambiaty ihany ka tokony hazava eo amin'ny fidirany député zao hoe ina le tomobila omena. Ny esprit ny député nety tsy hoe dia tena hividy fa hoe mba misy tokony participation fanjakana fa raha ny fandehany zany dia tena hoe hividy mihitsy ny député dia raha amin'izay izy zany ina moa no hoe raisy ny volany dia mividy zay tiany izy rehefa hividy ihany fa ny esprit ny tenenany député anazy zany dia hoe mba misy fandraisana anjara ataony kanefa raha mitaha amin'ny vola raisiny izy zany dia tena hasalany hividy izy dia tokony fakilo taty fa ihany zany raha ohatra ka izay fa hoy teo moa izy zany. Araka ny fanazavana nataon'ny Pety Rakotoniaina ihany dia tena ilain'ny solombavambahoaka mihitsy ireo fiara tsy mataho-dalana ireo amin'ny asa izay sahan'izy ireo. Ny antony dia satria saika ratsy dia ratsy daholo ny lalana manerana ny Madagasikara ary misy mihitsy aza no tsy tonga ny 4x4. Anjaran'ny olona ny fidy kosa ny tokony hanara-maso an'ireo solombavambahoaka raha sanatria ka tsy mampiasa ny fiara amin'izay tokony ilana azy hoy Pety Rakotoniaina. Ia dia milaza eto tena mila ny tomobila ny député zay satria mety faritra vitsivitsy ihany iny tena tsy ilaina 4x4 reto Madagasikara salany ny Kalamavony zany ny 570 isan-jaton'ny tany andehananao 4x4 aby ary misy faritra tsy azo ale amin'ny 4x4 aza na rehefa fahavaratra aza ny andro ny apahany maharitsy tsy vitsy zay donc zany ilazana fa tena ilainy io zany amin'ny asa ataon'ny député findre moa zany ny olona tokony hanara-maso ny mpifidy raha ohatra ka le député hoe nahazo tomobila izy nefa tsy tena miasa ampiasainy amin'izay tena ilana azy miasa. Somary nizara ny hevitr'ireo mpandinika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara manoloana n'ity fangatahana fiara tsy mataho-dalana nataon'ny solombavambahoaka ity na dia iaraha-miaika aza fa tena ilain'ireo solombavambahoaka ireo tokoa izany.
ho an'ny Arfidy Ramanandriaibe manokana izao tao amin'ny fandaharana kapitandroka tao amin'ny vaovaon'ny fahitalavitra IBC dia nampiseho fa tsy mankasitraka n'ity fihetsika nataon'ny solombavam-bahoaka ity izy satria tsy izany no lahara-pahamehana eto Madagasikara ankehitriny. Tokony ny olana sedraina sy ny vahaolana endrasan'ny vahoaka malagasy aloha no dinihina voalohany. Amin'izao ohatra dia efa tsy azo takotakomana intsony ny olana eo amin'ny rano izay tapaka lava any eto Antananarivo, ny jiro tapaka mbola tsy misy vahaolana hatramin'izao, ny tsy fandriam-pahalemana mitombo hatrany, izany no tokony jerena voalohany. Adino tanteraka nefa izany olana rehetra izany satria tsy izany no tena nasongadin'ireto solombavam-bahoaka reto fa ny fitadiavana ny fiarakodia tsy mataho-dalana no nahamaika azy ireo. Noho izany dia fampanantenana fotsiny ihany nataon'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra fa zavatra hafa tanteraka no nahamaika azy ireo. Inona ireo olana izay manahirana ny malagasy ary inona no zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy sy takin'ireo vahoaka malagasy amin'ireto solombavam-bahoaka ireto amin'izao fivoriana mitsanga izao. Ho voaresaka eo ve ity efa resaka hoe resaka problème na rano ty, ho voaresaka eo ve ty resaka éternel coupure de courant ty, ho voaresaka eo ve ity fanafiandalo tsy akiato ary tsy ahitana vokatra ity mihitsy sy ny sisa. Manana sosian'izany ve ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny fitadiavana n'olona le fiarakodia tsy mataho-dalana no nahamaika an'ireto solombavam-bahoaka ireto. Adino tanteraka namanendrika azy rakoto manatsy hoe misy olana tsy voavahany ao anatin'ilay firenena, tsy misy ny eritseritra atsika menakavy raha ny famaizana sy ny propagandy, raha ny fameza-tokona ataoreto solombavam-bahoaka ireto hoe raha to ka ho tonga eny amin'ny anteny miera-pirenena eny amin'ny hémicycle tsy mba zazy reto olona ireto dia ny zavatra mamaika azy ane ka tsy lay programma no resahany tamin'ny vahoaka, tsy lay olana no resahany vahoaka tamin'izy ireo fa ay zavatsafa tanteraka ny namay an'reto le solombavam-bahoaka ireto. Tsy nijanonatra eo ihany ny fanehoan-kevitry Arfidy Ramanandriaibe fa nitatra hatramin'ny voka-dratsin'ity fihetsika nataon'ny solombavam-bahoaka ity. Raha ny fahitany azy dia izao, mampalahelo ity zavatra ataon'ny solombavam-bahoaka ity satria tranga ny zavatra ataon'ny mpanao politika tahaka izao no mahatonga ny vahoaka malagasy tsy te handray andraikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara intsony. Tsy tanteraka akory ireny fampanantenana marobe tany anaty fampelezan-kevitra ireny. Ary izany zavatra izany dia mampiseho fa mbola ratsy lavitra noho ireo solombavam-bahoaka teo aloha reto solombavam-bahoaka ankehitriny reto satria tsy ny zavatra mahamaika ny vahoaka na ihany koa ny zavatra mampijaly ny vahoaka na ny fitondrana ny feon'ireo vahoaka malagasy no napetraka no natao lahara-pahamehana fa ny tombontsoa manokan'ireo solombavam-bahoaka ireo ihany. Ny mampalahelo amin'ny toe-javatra mitsanga tahaka izao ny ataon'ny solombavam-bahoaka tahaka izao dia mahakivy ny vahoaka andraikitra sy andray anjara amin'ny fampandrosoana an'ilay firenena, ny zavatra no vetivetesina anova zavatra, mila manavao, mila manatsara, mila mampiakatra andray izay ny ataontsika hoe voninahitsy anteny miera-pirenena izany. Fa ny andro voalohany nivorian'izy ireo tamin'ity indray mitoraka ity dia nampiseho sahady ireto solombavam-bahoaka ireto image pira noho ny teo aloha, satria raha ny teo aloha mba nisy zavatra aloha no resaina hoe inona ny tena mahamaika an'le vahoaka, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia hoe ilay lokanady ve no mahamaika ka tsy maintsy nametrahana mialoha amin'reto ilay birao maharitra sy ny mpitondra fanjakana hoe na mahazo an'le fiara tsy mataho-dalana zay na ho hitanareo tsara no anaovana ianareo tsy lay fananana solombavam-bahoaka fiara tsy mataho-dalana no olana fa lay fomba fitakinan'ilay izy napetsaka hoe eo ambony ny tombontsoa manoka ny vahoaka malagasy sy ny tombontsoa manoka nylay firenena malagasy iray manontolo. Namafisy ny enikajy Rakotomanantsoa zany fomba fijeriny Arfidy Ramanandriaibe izany
izay tao amin'ny fandaharana kapitandroka hatrany. Tsy miova tamin'ny fanaovana politika teo aloha ny zavatra ataon'ireto solombavam-bahoaka reto fa mitohy fotsiny izany. Vao fivoriana voalohany dia hita taratra sahady hoe tsy misy finiavana hitondra amin'ny Madagasikara amin'ny fandrosoana mihitsy reto solombavam-bahoaka voafidy reto. Toy ny fitohizan'ny fanaovana politika teo aloha fotsiny no tohizany reto mpanao politika ireto solombavam-bahoaka amin'izao fotoan'izao reto izay ohatrany ahitana taratra hoe ny olona niova ho an'ny toerana sasany zany ao tsy mba zaza ao fa le fomba mampanao dia io ohatra hoe tsy misy volonté commune, tsy misy finiavana iraisana mihitsy zany hoe andao tsika mba hiezakana tsara zany nefa tia ny fivoriana ra-potoana voalohany ataon'ireo solombavam-bahoaka. Manaraka izany ny docteur Ery Ramiarson izay mpampianatra toe-kareneny amin'ny Université Antananarivo ihany koa dia mba naneho ny heviny manoloana an'izany. Na dia ilaina azy io fiara tsy mataho-dalana io dia afaka miandry izany raha araka ny nambarany satria tsy hano ny lahara-pahamehana aloha amin'izao fotoana izao. Iaraha malala sy iaraha mahita ny olana ara-bola sedrain'ny fitondram-panjakana ankehitriny, ny karazana trosa izay tsy maintsy aloha, ny olana jiro sy rano sy ny sisa sy ny sisa. Ary izay ny tokony jerena voalohany indrindra fa tsy ny resaka hoe fiara entin'ny solombavam-bahoaka. Ny fitantanana ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia toa lasa fitantanana vonjomaika fotsiny sisa fa tsy mba misy paikady mazava sy maharitra amin'ny famahana olana sedrain'ny vahoaka na dia faran'izay tsotra azy toy ny resaka rano fisotro sy ampiasaina amin'ny andavanandro fotsiny. Fanampin'izay ihany koa dia mametraka ihany koa ny FMI hoe mila fehezina ny fandaniam-bola-panjakana. Izay antony maromaro izay no nambaran'ity mpahay toe-karena ity. Mety mitombona le fangatahana député anatin'ny lavandray kanefa ny manakapobe zany antsika malagasy zany tokony misy zany aloha antsoina hoe priorité. Inona zany lara-pahamehana aloha zany hoe amin'izao fotoana izao andaniana ny volam-panjakana io dia tokony izay tsara mieritratra hoe ny 4 ao député zany marina fa ilaina le izy fa za mieritratra hoe raha oharina amin'ny hoe maika zany atao firenena dia angamba ataoko fa hoe mbola afaka miantso zany zavatra zany. Raha mazany zao mbola misy trosa fanjakana betabe any tokony aloha ny resaka hoe carburant io zany zao ohatra hoe subventionné zany io amin'ankapobeny ankolaka satria tsy afaka maka an'le impôt zany zao tsika amin'le any pétrolier satria tsika zany tsinona teny amin'ny pétrolier atovy ambany le vidin'le izy atony zavatra zay. Fitarantsika zany ohatrany hoe migere zany mitantana fotsiny zavatra maika foana izy zany izy urgence izy tsika dia lasa ohatrany hoe zany tsy tsony zany tena stratégie mipetraka zany tsy fa ohatrany hoe tsisy rano dia tonga dia hoe asina citerne ohatrany zany nao lavadrano zany dia hita hoe vahaolana sy tena hoe maharitra zany zavatra zay dia ohatra zay koa zany le zavatra mitranga jorony député zao mitoetra 4 mpanjakana zao mety tahaka hoe zotony karama ohatra betabe zany zao le dépense zany zao tokony atao anatin'le izy ny FMI zany anatin'le teneniny hoe izy zany manara-maso izy hoe tsy tokony misy zany fandarana vola-panjakana be loatra mihoapapana raha oharina amin'ny resaka hoe zany hoe vola bitra amin'ny fanjakana. Mbola nanamafy an'izany ihany koa ny fanehoan-kevitry Fetrara Kotoarisoa manao hoe tsy tokony mba antoerana eny amin'ny anteny meram-pirenena ny ady hevitra mikasika ny tsy mataho-dalana. Voalohany, fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka no mila jerena fa tsy tokony mba antoerana eny amin'ny anteny meram-pirenena ny hevitra momba ny fiara. Olany rehetra ankehitriny ny herinaratra tapaka sy rano ka any no mila anokanana vola. Ny faharoa kosa, raha manokany anteny meram-pirenena no ny fampidiniana tamin'ny minisitra misahana ny fitantanam-bola eny Tsimbazaza fa tsy misy idiran'ny fiara tsy mataho-dalana. Marina kely moa fa tamin'io fionana tamin'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny solombavam-bahoaka dia tsy nisy nentina aneo hevitra na ny ministry ny vola na ny filohan'ny mpanohitra eny amin'ny anteny meram-pirenena. Araka ity fanehoan-kevitra hafa indray anefa mahakasika ity resaka 4x4 ity ihany dia nampafantatry Patrick Andriamahefa vao tsy ela fa niterenankolaka ireo solombavam-bahoaka ireo aka fiara tsy mataho-dalana 4x4. Mody lazaina hoe maimaim-poana le izy nefa tsy nisy fifampiarahana fa avy hatrany dia alaina amin'ny antsasany mahery amin'ny indemnité mandritra ny 5 taona. Tsy manana safidy izy ireo fa voatery daholo ary tsy maintsy marika Toyota. Izany hoe raha Toyota 4x4 pick-up izay mitentina 175 millions d'ariary dia aloha 300 millions d'ariary. Ka manoloana an'izany resaka nivoaka izany indray dia mba nandray anjara tamin'ny fanehoan-kevitra ihany koa ny mpandinika ny raharaham-pirenena Constant Raveloson.
raha marina tokoa fa tonga dia nalaina avy hatrany ary tsy nisy fifampiarana akory ny volan'ireo solombavam-bahoaka dia efa voaporofo tanteraka fa mivarotra fahefana ny fitondrana ankehitriny satria banky tsy misy volantsony. Rehefa bakiropotra anareo fitondram-panjakana dia mivarotra tanindrazana na mivarotra fahefana. Tindrana dia ity ny fahitako azy, mivarotra fahefana amin'ilay mpivarotra tômôbila, mpivarotra katikatara. Ny fitondram-panjakana hatramin'ny président république sao a dia mitety tany a manerany Madagasikara. Zao tsika miresaka izao a dia ity privé rehetrarehetra na vahiny na teratany ity a no milaza hoe amboariko ny lalana. Ny fahafito zany zao manantena hoe ny sinoa anamboatra ny réseau interconnecté ny Jirama eto Antananarivo. Ity indray zany a dia manao asa manao letsim-bola na ahoana fa tahaka ny manera mihitsy sy miremby ho ana privé mpivarotra tômôbila katikatara le mpanatanteraka. Manaraka izany dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe inona no antony tsy tenenan'ireo solombavam-bahoaka ny tena marina mahakasika an'ity resaka fiara tsy mataho-dalana ity. Maro dia maro ny zavatra tsy mazava amin'ity resaka fiara tsy mataho-dalana ity ka miantso an'ireo solombavam-bahoaka Constant Ravelson mba hiteny sy hamoaka izay zavatra rehetra tsy milamina sy ireo zavatra tena misy marina ataon'ny fitondrana, ireo fomba maloto ataon'ireo mpitondra mba ho renin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Efa hita fa tsy izy tsony mihitsy ity fitondram-panjakana ity hoy Constant Ravelson. Raha marina zany petrako tsara hoe raha marina zany mahagagantsy tenenan'ny député ianareo ve dia mihevitra fa ho tsy tiam-bahoaka tahaka ny député teo aloha raha ilazan'ny marina momba ny katikata. Tsy tokony hanao complexe amin'izany mihitsy ny député fa tokony mahasamijoro miteny averiko ihany ny député mitenena ianareo. Averiko ihany koa ny président ny mpanohitra ao anatin'ny assemblée eo ihany le hoe karama sy fanonerana ny déplacement anareo a no borina nalana avy hatrany tsy akera taminareo tikano tsy tikano eo ihany zay avitanareo no manao an'izay fa le fanjakantsika mihitsy question d'état zany hoe ny fitondrana ny fanjakana malagasy mihitsy no efa tena any amin'ny tsy izy tsony. Zay sy izay indray ny mahakasika an'iny resaka androany iny. Mankasitraka antsika rehetra ny ianatra amin'ny farany. Azadino misabone sy manao j'aime an'ity vidéo ity dia amin'ny manaraka indray.